ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny teny ity ry havana dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Luka 2:20 andininy 4:20 ka hatramin'ny 4:30. Luka 2:20 andininy 4:20 ka hatramin'ny 4:30. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary nisy fifandirana teo aminy ny amin'izay anankiray aminy atao lehibe. Ary Jesosy taminy, ny mpanjakan'ny jentilisa mampanompo azy, ary izay manapaka azy no atao hoe mpanao soa. Fa tsy mba toy izany ianareo, fa izay lehibe aminareo dia aoka ho toy ny zandry, ary izay manapaka dia aoka ho toy ny mpanompo. Fa iza moa ny lehibe, izay mipetraka mihinana va sa izay manompo? Tsy izay mipetraka mihinana va? Ary izao teo aminareo dia toy ny mpanompo. Ary ianareo no naharitra nanaraka ahy tamin'ny fakapanahy niatra tamiko, koa izao manendry fanjakana ho anareo tahaka ny nanendren'ny raiko ho ahy. Mba hinana sy hisotro eo amin'ny latabatra amin'ny fanjakako ianareo, sady hipetraka ambony seza fiandrianana hitsara ny firenen'ny Israely 12. Ary ny Tompo, ry Simona, indro Satana efa milofo mitady anareo ho korokorohina toy ny vary, nefa izao nangataka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao. Ary rehefa mibebaka ianao dia ampahirezy ireo rahalahinao. Ary izy taminy, Tompoko, voninao anaraka anao na ho any an-tranomaizina na ho amin'ny fahafatesana aza. Fa ho Jesosy, lazaiko aminao ry Petera, raha tsy mbola misy akoho maneno an'io dia andahy intelo tsy mahalala ianao. Amen. Araka izany ry havana dia ny nifandiran'ny mpianatra ny amin'izay ho lehibe sy ny anatra nataon'i Jesosy an'i Petera. Izay no hitantsika eo amin'ny soramandry, sady hitantsika koa mamitina izao ampahatsoratra masina no vakiana tamintsika teo izao. Ary indeo tsongaina manokana ny andininy 2:30 angalana ny afatra amin'ny tean'ity izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Nefa izao nangataka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao, ary rehefa mibebaka ianao dia ampahirezo ireo rahalahinao. Averitsika ihany, nefa izao nangataka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao, ary rehefa mibebaka ianao dia ampahirezo ireo rahalahinao. Fahamarinana roa ry havana no ndeha ho tsoahantsika avy amin'izany. Ka ny fahamarinana voalohany izay hitantsika eto dia izao hoe nivavaka ho an'i Petera Jesosy mba tsy ho levona ny filony manoloana ny fikororoan'ny devoly. Nivavaka ho an'i Petera Jesosy mba tsy ho levona ny finony manoloana ny fikororoan'ny devoly. Hitantsika izany amin'ny tapany voalohany tamin'ny andininy 2:30 teo. Nefa izao nangataka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao. Etsika ravana dia mahita fa io fotoana io dia fotoana farany izay arahan'i Jesosy misakafo amin'ny mpianany mialohan'ny irosony amin'ny fahafatesana. Ary io fotoana io dia fotoana izay nanambarahany Jesosy koa ny amin'izay hamadika azy. Dia mbola nandamina problème izy satria mbola miady izay ho lehibe ny mpianatra ao anatin'izany fotoana izany. Ary mbola nampahery ny Petera izy, fantatry Jesosy ny zavatra iseho mialoha, efa fantany ny zavatra hitranga dia nampahireziny Petera. Ka ny zavatra izay nambarany tamin'ny Petera dia hoe izao izy nangataka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao Simona. Nangataka. Satria nahoana? Satria Satana ozy izy dia milofo. Izany hoe manao izay fomba rehetra azony atao mba haninona? Hikororoka anareo. Io mikororoka io ry havana, raha ohatra ka jerevana zany zao ny vary. Rehefa kororohana ny vary, ampiakarinako, ampiakarinako. Zay ilay atao hoe kororo, zany hoe alana, alefa ampiakarina ambony dia araraka be eo dia misy rivotra moa zany mitsoka dia manala le zay tsy vary, dia zany atao hoe kororoka. Ary tsy zavatra indray mandeha fa indroa intelo inefatra miverimberina ao ampiakarina ampidinina le vary. Zany hoe Satana ho Jesosy mantsy amin'ny Petera dia zao manao zay fomba rehetrarehetra, manao bousculer anao ambony ambany mihitsy, ary amin'ny fomba rehetrarehetra mihitsy mba hampialanao amiko. Nefa izao naninona ozy izy? Nangataka ho anao. Inona moa ravana ny dikany hoe nangataka io? Nivavaka ny dikany io. Zao izy nivavaka ho anao. Jesosy zany mivavaka ho an'i Petera mba tsy ho levona ny finoany manoloana izay mety ho fikororohana ataon'ny devoly aminy. Nivavaka ho an'i Petera Jesosy hoe Andriamanitra aoka tsy ho levona ny finoany. Mifona ihany koa ny dikan'izany, mifona.
satria eo ana fantatry Jesosy manko fa aorinan'io dia handazy Petera amin'io alina io ihany, mbola tsy manenony koa anio izy de fa anday ny telo tsy mahalala ianao. Fantatry Jesosy zany ka eo anatrehan'zany de fa tahakany hoe mifona sady Jesosy any Petera eo anatrehan'Andriamanitra. Ary zany nambaran'ny tenin'Andriamanitra ny Romanina 4:7-7 izany manameloka ozy izy Kristy Jesosy nefa maty eny sady nitsangana tamin'ny maty ka mitoetra eo akavanany iray ary mifona ho antsika, tena mifona ho an'ny mpianany Jesosy mivavaka ho azy hitatsika eto zany. Inona ny lesona azontsika tsoahana avy am'izany ravana? Tsy mbola miovy zany ravana, tsy Petera ihany ny nangatahany Jesosy fa izasy ianao koa tadidio mandrakariva fa mivavaka ho antsika Jesosy, tena mivavaka ho antsika Jesosy. Ary zany mbola antony ijorotsika mandrakakehitriny manoloana ny fanenjehana azo ataon'ny olona aminao. Indraindray ianao efa te abandonna mihitsy, efa te hijanona mihitsy ianao, ary manoloana ny fikororoana ataon'ny devoly ao anatin'ny sain'ny olona ao anatin'ny saintsika ao izy ny mandefa karazana teny mahery sy teny samihafa zay manakorotana ny finotsika sy ny saitsika ka matoka antsika eritreritra mihitsy ndray hoe hiala amin'Andriamanitra fotony titako zay varany am'izao fivavahana ataoko zao. Devoly ny manakorotana ny lohantsika, mialay ianao fa tsy mendrika ianao, tsy mety ianao, tsy mety ny zavatra ataonao zao ratsy ianao. Fikororoana ataon'ny devoly daholo zany. Tadidio fa mateo ianao mbola tafajoro mandrakakehitriny. Misy mivavaka ano any de Jesosy Kristy mba tsy halevina ny finonao. Tsy herintsika natanjatsika. Indraindray ny ravana tena misy fotoana lavitsika anatina fakapanahy, lavitsika anatina ota miverimberina. Nefa mbola voatahiry mandrakariva ny finoantsika an' Jesosy Kristy sy ny fitiavantsika azy. Zay manko ny tsy tovizany tamin'ny Jodasy. Afaka mety hiteny manko fa manina moa Jodasy ny tsy nivavahany fa Petera ihany no nivavahany. Satria ny an'ny Petera tahotra manko ny nahazo azy. Tahotra le izy fahalemena le izy de lavo izy fa izy mbola tian'i Jesosy izy. Mbola tian'i Jesosy izy saingy lavo izy tao anatin'le fakapanahy. De mivavaka ho azy Jesosy. Fa ny Jodasy tena safidiny le izy ary tena hoe efa tena mamadika, efa tena hiala am' Jesosy mihitsy izy. Miala am' Jesosy izy ka Jesosy manaja ny safidinao rehefa te hiala ianao. Misy manko ny olona tsy te hiala am' Jesosy fa lavo anatin'ny fakapanahy. Mivavaka ho anao Jesosy Kristy mba tsy hahatonganao tafiala aminy. Mivavaka ho antsika Jesosy Kristy ravana. Indraindray ataony ny devoly mianjady amintsika daholo zao karaza pahoriana rehetrarehetra mba hanesorana ny fitiavantsika amin'Andriamanitra. Tahaka ny Joba, mbola hivavaka ihany ozy ny vadiny, mbola hivavaka ihany tsy hiala amin'Andriamanitra. Zay le fikororoana ataon'ny devoly zay mandalo ny trosa, mandalo ny aretina, mandalo ny fahafatesana, mandalo ny olana, mandalo ny zavatra samihafa. Kororoany devoly amin'ny karazany olana samihafa ny olona. Ary tena misy ravana miala amin'Andriamanitra mandeha manompo sampy, misy miala amin'Andriamanitra mandeha manompo zavatra hafa. Fa izasy ianao mahatombola tafajarina isika, tadidio fa mivavaka ho antsika Jesosy Kristy, mivavaka ho antsika Jesosy Kristy. Zay no antony mbola mahatafajoro atsika. Betsaka ny fahalementsika ndraindray tsika manambara an' Jesosy Kristy menatra nitory ny filazany tsarany. Matahotra de lasa mandainga, matahotra de lasa manao an'izao zavatra samihafa rehetrarehetra zao. Ary ndraindray no tena matsiaro mihitsy mibeba. Andriamanitra inona ary nataoko? Zany nataon'ny Petera nitomany an-dranomaso izy. Inona nataoko? Mpanota tena tsy mety nataoko, nandahany Jesosy. Asan'ny fanahy masiny zany zay mampibebaka atsika, mitaona antsika hiverina satria nahoana? Satria mbola mitahana, mbola mivavaka ho antsika Jesosy Kristy mba hiverena antsika sy hitsangana antsika, mba tsy ho levina ny finonao, mba tsy hahatonganao hiala amin'Andriamanitra. De zao tadidio fa mivavaka ho anao Jesosy Kristy. Ka meteza ho valim-bavaka fa io na de mivavaka ho antsika ary Jesosy rehefa tsy manaiky ianao fa tsy te hiverina tsony manaja ny safidinao izy. Fa tadidio kosa nefa fa tena miasa Jesosy Kristy mba tsy hahalasa atsika ho tafiala aminy. Ny anjarantsika zany de zao manaiky hoe Tompo misaotra. Ny fanontaniana mipetraka amikosa aminao ary zany de zao fantatrao ve fa mivavaka ho anao Jesosy ao anatin'ny fahalemenao, ao anatin'ny fahalavonao, mba tsy hahalevina ny finoana na inona zavatra nahalavo anao. Mitaona anao ariavana amin'ity anio ty, meteza ho valim-bavaka. Tsy tiany Jesosy hiala aminy ianao, aza miala aminy. Tsy tiany Jesosy levina ny finoanao, ampahirezo zany, atanjao ny finoanao. Zay ny dikany satria zany mivavaka zay, zany no etaetan'i Jesosy, zany no angatahany amiray zany. Ary io tena tsy vitatsika raha tsy Jesosy sy ny fanahiny mihitsy no mitoetra anatsika.
de izay ny mahazotsika hery mbola hijoro antsika mandraka ankehitriny fa samy efa olombelona mandiha tany solafaka aza mijanona aza mijanona ao anatin'ny fahalavanao fa tadio fa Jesosy mivavaka mba hitsangananao de mitsangana. Ny famarinana faharoa zay hitantsika tokoa nefa de zao hoe ampahirezo ny rahalahinao rehefa mibebaka ianao ho Jesosy tamin'ny Petera. Ampahirezo ny rahalahinao rehefa mibebaka ianao ho Jesosy tamin'ny Petera. Hitantsika zany eo amin'ny tapany faharoa tamin'ilay andininy raisintsika teo. Ary rehefa mibebaka ianao izy de ampahirezo ireo rahalahinao. Eto ravana de hitantsika fa manana didy ianao Petera. Rehefa vitanao ny fibebahana, le fibebahana moa de tsy na fa fiverenana, fananganana azy, fiverenany amin'ny Jesosy Kristy indray io zany. Rehefa mibebaka ianao izy, rehefa tafaverina ianao de zao ampahirezo ny rahalahinao. Inona ny dikany ampahirezo? Atanjao ny finondro rahalahinao reo satria reo koa manko nitsoka daholo koa manko reo tamin'io fotoana io. Ohatrany na tsy ary tena menatra zany hoe ino ny tiana ataontsika fa de olona niaraka tamintsika teo firy taona nanompo atsika nikarakaratsika de nilaozantsika tamin'ny fotoantsarotra mety hanamely tena reo mpianatra reo fa ho Jesosy ampahirezo reo Petera, ampahirezo reo rahalahinao reo rehefa tafatsangana ianao de ampahirezo reo atanjao ny lohalika malemy zay miravoravo tanana sy reraka-po atrakao rehefa tafatsangana ianao. Zany no adidy miandry ianao. Ny dikan'ileo ampahirezo koa de atsangano reo rahalahinao. Zany hoe rehefa tafatsangana ianao Petera de atsangano ny hafa. Atsangano ny hafa rehefa tafatsangana ianao fa zany no antony ananganana anao, zany no antony tehirizana anao mba hahafahanao koa manangana sy mampahery ny hafa sy mitahiry ny hafa koa. Zany ny tiany Jesosy ambary eto zany. Atsangano ny rahalahinao rehefa mibebaka ianao ho izy tamin'ny Petera. Inona ny lesona azontsika tsoahana avy amin'izany? Tsy ny misekoseko ry havana fa tafarina na manao tsondro falavy ny takiany Jesosy amintsika fa ny aneho fitiavana sy famindrapo ary anarina reo zay mbola anaty ady. Tena misy ny olona mbola anaty ady. Angamba ianao mety olona mpidoroka be taloha na mety olona voafatotry ny zava-mahadomelona no ahafahany Jesosy atao anatin'izany ianao satria teo ny vavaka nataony Jesosy, teo ny famindrapon'Andriamanitra zay nanangana anao, efa nibebaka ianao, efa niala tamin'izany ianao, manana didy ianao amin'ireo rahalahinao zay mbola voafatotro zany zava-mahadomelona zany anoany. Irahan'ny Tompo ianao hanangana azy ireny, hampahery azy ireny, hanatanjaka azy ireny, hitarika azy ireny sy hitantana azy ireny satria zany koa no antony nananganan'i Jesosy anao. Angamba ry havana mety ren'le olona be fanahina reny ianao. Ny ainanao mihitsy zany hoe tebiteby lava tsy isy fiadanana ny fiainana fa tena tahotra foana. Fa rehefa nibebaka ianao, nampahirezo ny Tompo ianao de nanana tanjaka ianao, ampahirezo koa ny hafa. Zany hoe zay zavatra nataony Tompo taminao, eritreretiko hoe misy rahalahiko any tokony hanaovana zavatra ohatran'izany. Ary zay tena zava-dehibe zay atovy amin'ny hafa zay zavatra tianareo ataoko aminareo Jesosy. Mety voafatotra ianao fa iny no ahafahan'ny Tompo ianao tamin'ireo karazany zavatra maro samihafa zay nangija sy namatotra anao. Aza mangina ry havana, aza mangina fa manana didy ianao, mbola misy rahalahinao any voafatotra ao anatin'ny aiziny izy, mbola jamba. Deo zany nambarana tamin'ny Isaia mpaminany mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitry Jehovah nefa miposaka aminao. Satria nahoana misy aizina manarina ny tany ao fa aminao ny mpisahan'ny fahazavan'i Jesosy Kristy. Mitsangana ianao ary eto ny jiro fa efa tao anaty aizina ianao ny nalan'Andriamanitra ho amin'ny fahazavany mahagaga. Angamba fa iny mety olona tena tao anatin'ny aizina ianao, nandeha tamin'ny fanompoan-tsambo sy ny fanompoana tromba sy ny fanompoana zavatra zay Andriamanitra tsy izy. Rehefa no ahafahan'Andriamanitra ianao de ataovy tahaka ny Petera, tahaka ny Paoly. Zalay nitory ny fanenjehana faheno sy no mitory ankehitriny ny amin'ilay Jesosy Kristy. Tena nivadika mihitsy ny tantara de izany mihitsy ny sika. Eo amin'izay zavatra nahalavo anao de tadidio fa eo ny tiany Jesosy hanomboka ny ministeranao vaovao. Eo ndray ianao nanomboka anao ministera vaovao de ministera mitovy amin'iny ihany fa mbola misy olona ao satria ny experience zay niainanao tao de tiany Tompo zarainao amin'ny hafa zany. Tiany Tompo zaraina amin'ny hafa zany. Amin'ny teny frantsay izy de ambara hoe ministera cicatrice. Zany hoe le zavatra zay cicatrice, le zavatra zay nahazo anao iny zany iny entinao eny.
iny sikatrisinao iny mijorono vavolombelona iny anambaranao hoe efa nahazo an'io efa niatra tamiko fa zao nataon'ny tompo tamiko zao nataon'ny tompoko mila zany fampahirezana zany ary avana ny olona maro am'izao fotoana zao hoe mila fampahirezana ary mila mifampahery sika tena mila mifampahery sika zava-dehibe ny fampahirezana ny fantanina mipetraka amiko sy aminao ary zany de zao hoe mba anisan'izay mampahery ny hafa ve ianao sa mijery fotsiny nefa mba efa teo ianao ny ala mitaonanao ary avana am'ty an'io ty mitsangana ampaherezo ny miraviravy tanana atanjao ny rerakampo laza hoe mahireza vitanao ka vitan'ny tompoko tamiko ve de tsy ho vitany aminao vitan'i Jesosy ny manafaka anao fa nanafaka anahy izy nytoy izany ilaina zany ary angatao fany masiny hitarika anao ataterahanao an'izany raha fitinina izay rehetra nambara teo de zao voalohany nivavaka ho am Petera Jesosy mba tsy ho levina ny finoany manoloana ny fikorohany devoly tsarova ve mivavaka ho antsika Jesosy ary zany mbola itony ijoroantsika fa soavan'Andriamanitra vavaka Jesosy mbola hatramin'izao izy mbola mitaraina sy mifona andro manalina ho antsika izay ny mampisorona be azy mbola mandoalika sy mifona eo akavanany ray izy ho antsika hitan'i Jesosy teo nefa fahotatsika hitany daholo ny ratsy vitatsika ary fatany fitiavantsika azy fa mivavaka izy mba hahatonga atsika mbola ho tafajoro mandraka kehitriny ary ny farany hitantsika teo hoe ampahirezo ny rahalahinao rehefa mibebaka ianao ho Jesosy tamin'ny Petera manana didy ianao ry havana rehefa natsanga ny tompo ianao mandehana hatsangano izay mbola lavo momba anao ny tompo mahereza indrindra an'Andriamanitra ny voninahitra amen.